mbola mampitomboana ho anareo ny riavana ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra amin'izao alahatra mitandrina izao dia izay hita ao amin'ny perikopa ihany, tsy novana satria ny perikopa toa dia manambara laza hafatra amintsika amin'ny zavatra rehetra na dia alahatra mitandrina azy androany sady antenentsika amin'ny hevitry ihany koa dia miraisiny fa ny perikopa dia maneho ny fiangonantsika ao anatin'ny FJKM, fiangonana izay fiangonana réformé lehibe indrindra eran-tany. Perikopa zao dia maneho ny fiangonantsika, fiangonana enarivo tafitsika nefa dia perikopa ny diniantsika rehetrarehetra. Tena maneho ny fiangonantsika zany ary eo amin'ny fiangonana no hita fa misy an'Andriamanitra. Rehefa niomana ny apôstôly dia atao Andriamanitra dia fantatra hita fotsiny, tsy mila miteny kotsika hoe manana an'Andriamanitra tsika fa amin'ny fombatsika amin'ny maizy atsika fotsiny dia hita fa fiangonana manana Andriamanitra tsika, tsy mila milelalela ohatra ny fiangonana hafa. Dia izay mila fa iroso amin'ny afatra nomeny tompo ho atsika androany isika. Dia izay hita eo Matteo 7 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ampahany amin'ny afatrafatra nomen'ny Jesosy Kristy ho an'ny mpianany raha aniraka amin'ny mpianany izy ireo, ary ny tantaran'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra hitranga, indrindra ny fanenjena. Rehefa nilaza ny fanenjena hiatra amin'ny mpianatra Jesosy Kristy dia ny faratapon'ny fanenjena no nilazain'i Jesosy Kristy. Fanenjena efa tena enjany zany hoe fanolorana ho faty zany fanenjena tena hoe enjana indrindra, ary vitsy no naharitra an'izany ny kristianina reny martyr reny naharitra an'izany. Zany tena hoe fanenjena enjana no hoe atotao faty noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Eto marina fa fanenjena noho ny amin'ny Jesosy Kristy no resantsika eto anio, fa tena mbola mahery noho izany no ambaran'i Jesosy Kristy dia ny hoe ny ray tapo aminao, ny ray aman-dreninao, ny zanako no manolotra anao faty. Tsy misy fanenjena mafy zany fa nataon'i Jesosy Kristy zany mba hanambarana hoe ny fanenjena rehetra ambanimbany zany dia efa hiatra amintsika kristianina, hiatra amintsika anatiny tompo avokoa. Fanenjena mafy isan-karazany ambany zany rehetra zany, satria ny faratampony efa lazainy dia ny ao ambany rehetra zany mety hiatra amintsika avokoa. Fa nahoana moa Jesosy Kristy no ny tantara nilaza fa hoe hoalan'ny olona ireo noho ny andro, noho ny andro Jesosy Kristy dia noho ny andro Jesosy Kristy dia hoalan'ny olona ianareo mpianatra. Ka nahoana tokoa moa Jesosy Kristy no tsy hoalan'ny olona. Izy ny teny hoe so heverinareo fa hitondra fiadanana, tsy tondra fiadanana fa sabatra. Fantatsika fa ny olona hitondra sabatra zany tsy efa no zavatra mahafinaritra ao amintsika zany, hita fa mizoatra tsy fampifaliana zao aitsika tsara zany hitondra sabatra ho Jesosy Kristy fa tsy hitondra fiadanana. Ary tena zay tokoa nataony fo nisy tao amin'ny fiarahamoniny zanak'Israely, kortaniny daholo ny zavatra rehetra. Ohatra tadidiko fotsiny hoe fo nisy nandalo tao amin'ny tempoly tena nroany daholo ny mpalakalo vola sy ny mpivarotra tao, ny zavatra rehetra fanao teo amin'izao hoe izy manasitana andro sabata, tena ny zavatra rehetra mihitsy to voakorotany avokoa. Dia alan'ny olona izy nefa tsy hoe fitiavana ankorotana fotsiny ma hoe mitondra ny sitrapon'ny rainy izy mba amonjena ireo zanak'Israely ireo. Dia tsy mandaika tokoa izy fa dia mitsotra ny mpianatra
oalina ny olona rehetra reo ny anarana satria naiza rehefa alany talohanareo. Dia rehefa nandeha tokoa ny mpianatra dia tena nahita izany fankahalana izany. Na itsika mpianatry ny tompo itsika koa mba anisan'ny mpianatry ny tompo na dia efa aty amin'ny taona 2000 mahery teoriana azy dia ny raha ny ainy totsika dia lazany totsika fa oalan'ny olona ianareo nohony amin'ny anarana, nohony amin'ny anarany nohony amin'ny sitrapoko, nohony amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra no ampahalan'ny olona tsika mpianana ka azahoantsika fanenjena. Dia tena hita miariary tokoa ny fanenjena amintsika. Tsy misy afaka tamin'izany mihitsy ny tena mpianatry ny tompo. Samy nahazo anjanany ny anjarany avokoa ary samy mahalala ny azy. Androany moa dia alatin'ny mpitandrina dia hitanisa fanenjena satria tena izay no tenin'i Jesosy Kristy voalohany eo amin'io Pilipope na amin'ny 1:20 sy 2:20 dia andeny mba tsy lena kely fotsiny ny fanenjena mahazo antsika kristianina atomboka eo amin'ny mpitandrina ny diakona dia tsy kristianina ray manontolo. Raha tonga telo ny mpitandrina Aranjakavola dia mandeha hoe mitoro-teny izy. Dia ny mpitandrina moa zany hoe ny mpitandrina ohatran'ny tahafin'ny fiangonana manana maka ny endriky ny mpitandrina ny fiangonana dia efa nisy mpitandrina teo zany mpitandrina rabe manahaka tena hoe mamitsika tena ohatran'ny nasan'eritreritra mihitsy ny sasany hoe anahoana reny zavatra hitranga rehefa jeo pasteur rabe manahaka tena ho sarotra ho diliasana izy. Dia tonga ny mpitandrina Aranjakavola mampianatry amin'ny mahiraky ny tompo azy dia mitoro ny tenin'Andriamanitra arak'izay nasaona notoriny izy. Ny fiangonana efa nanana ny zavatra izay efa hoe nazatra azy dia efa nisy olona ato amin'ny fiangonana efa manana ny fisainana manana ny fomba fisaina. Dia rehefa avy mitory-teny mitandrina Aranjakavola dia volavao amin'ny trano fisainana dia efa misy olona bitikitikiana hoe tandreo pasteur fa matezitra andrahanina ny izany mitory-teninao iny. Raha za zao mahainao zany dia ataoko hoe fa tsy izay mahafaly andrahana koa no toriana fa tenin'Andriamanitra fa zany zavatra hoe anankiray fotsiny zany sena mandany fotsiny zany araka hoe miteny le olona fa ny fanenjena anefa takonana dia tena maro. Misy tena maro ny fanenjena dia ohatra ray fotsiny zay tena eo amin'ny diakona moa dia naseho hoe zany hoe mipetraka manodidina satria hoe naman'ny mpitandrina iray fiantsoana aminy dia ray fiantsoana aminy dia manao izay tovy amin'ny nanorano konko azy dia ny hoe hitarika ny voakan'Andriamanitra ara-pivavahana. Dia tsy vitsy ny fanankianana azon'ny diakona hoe reto diakona reto tsy zavatra atao rehetra ataonany tsy mety daholo any tena ohatrany hoe tsy aratsoratra masina daholo any rehefa tsy metimety amin'ny olona dia lazain'ny diakona naratsoratra masina dia lazainy hoe nenareo koa nenareo diakona koa efa zay zavatra mitao rehetra dia hoe tsy mety daholo tsy ara-pisitrakona namanitra ohatra zany koa ny amin'ny mpianatra
fanenjehana mpiarina zany dia hoe rehetra mpiarina rehetra koa tena olona hafahafa mihitsy zay atao rehetra dia ohatran'ny asan'ny devoly daholo ka rehefa tsy asan'Andriamanitra dia asan'ny devoly kosa fa tena so dia hoe tsy dia titinao le tenenin'ny tsy titinao no tenenin'ny mpiandry amin'le ataonao tsy mety io dia nitenen'ny mpiandry asan'ny devoly zany dia hoe rehefa hafahafa zany tena tsy mahazo azan'le mpiandry rehetra fa dia mandeha ny fanenjehana ary na amintsika vahoaka kristiana tsy mampetipety ny olona ny fiainantsika ny tena fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa eny anivon'ny olona eny tsika dia ambarany hoe tery saina ohatrany tery loatra kosa nareo zany dia zavatra ataony ny ataony rehetra zao tsisy ataonareo zao atao zany tokoa aloha ny ataontsika ny ataony rehetra to tsisy ataontsika izy ohatra hoe misototokany ambolon-dalana eny dia atsisakariva anila fa mizoma dia lazay fa hoe zany no tena fiainana dia nefa ianao milaza hoe ny fiainana nefa dia tena fanarahana an' Jesosy Kristy dia tena hoe tsy miarika eo rehetra zany tia ny fiainana ty zavatra tena hita eto ty zavatra sotroko ty hareto ty tena fiainana zavatra tsy tanelanina reny zay nareo fa fiainana dia tsy mahagaga raha alana tsika alana noho ny an'i Jesosy Kristy dia enjehny noho ny an'i Jesosy Kristy na isika rakizy rehefa tonga eny voanikizy namantsika eny dia hitatsika fa mazanitsika atao eso imemezana fa tsy mampanina antsika zany fa zay lazay ny mpampianatra sekolalahady ihany zay lazay ny pasteur ihany zay lazay ny dada sineny ihany arahana fa tsisy marina potran'izany akory fa fanenjehana atsika ireny hoe fanamboadrona atsika ireny na nyfamizana ara-mositra atsika rehefa inka tsy manao nitovy amin'izay ataony fa tena samy mahazo amin'ny anjara fanenjehana avokoa ny olona rehetra fa Jesosy Kristy rehefa hoe maniraka toy izany dia hoe zany hoe malaza ny zavatra hitranga toy izany dia izy tio nefa maneho ny hoe ahoana no hiatrehana izany dia Jesosy Kristy ny teny hoe mahareta amin'ny baiboly teo hoe mahareta hatramin'ny farany fa zay maharitra no vonjena na hoe mahareta fa zay maharitra no hovovonjy ny famonjena ry havana dia an'Andriamanitra madiodio tsy misy olona na vonjy tena ka rehefa zavatra mikasika amin'ny famonjena dia tonga dia nataon'Andriamanitra avokoa hoe nandefa ny zanany izy tonga dia izy ihany manao azy dia matoa Jesosy miteny hoe izay maharitra no vonjena dia asan'Andriamanitra zany no faharetanao io fa tsy asantsika fa raha hoe ny faharetantsika na voavonjy atsika dia mety havonjy tena ihany sika nefa tsy misy mahavonjy tena zany fa ny finoana ao anatin'io faharetana io no mahavonjy atsika ary ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy dia zany hoe asan'ny Kristy ihany zany io faharetana io ary zay maharitra ho Jesosy Kristy no hovovonjy zay maharitra hatramin'ny farany nataon'i Jesosy Kristy hoe farany natao malaladalaka mihitsy hoe hatramin'ny farany dia misy ny hadevitra be hoe inona le farany fa ampaninona antsika moa zay farany ihany fa tamin'ny andron'ny Jesosy tamin'ny andron'ny mpianatra ohatra tsy fantatra zay farany teo amin'izany fa amin'ny androntsika zao ohatra dia ny fahafatesantsika zao no farany dia makany amin'ny raitsika zay trano efa nanamboaran'ny Jesosy tsika toerana fa nataon'i Jesosy Kristy teo atsika dia fahafatesana zany no farany fa ny amin'ny olona zay tsy anarana fahafatesana dia nyfehiviny zanak'olona ohatra ny farany na mitoery-javatra hafa rehetra ny farany mety ny mitandrina ranjakavola ohatra hoe ny amin'ny hoe fanompoana ataony atokady fotsy dia ny amin'ny hoe fisipony na ny orenan'izay rehefa hoe ihany dia zay ohatra ny farany samy manana ny farany fa notenen'i Jesosy Kristy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena dia rehefa manao asa ohatra hoe manao ny asan'ny fanompoana mampiandry ianao dia amin'ny farany hoe
hoe ataonao hatramin'ny satria zava-dehibe ihany hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena satria tsy zay manomboka koa no vonjena fa raha zay manomboka no vonjena tsisy tsy voavonjy fa nefa raha manomboka fotsiny ianao ohatra hoe nanomboka nandray ny fanasan'ny tompo nanaraka ny tompo dia mihevitra zay mihevitra tsy akasitrahan'ny fanahiko Jesosy Kristy dia mihevitra ianao zany hoe mihevitra zany hoe mividy tanteraka tsy manaraka ny Jesosy Kristy intsony dia tsy ho voavonjy kosa ianao dia zay no mahatonga ny Jesosy Kristy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny atao be hatramin'ny farany zay rehetra asa nandrahananao atao hatramin'ny farany avokoa zany ny asa rehetra zay nandrahana ny teo amin'ny fampianarana sekoly lahy ohatra teo amin'iny na dekonanao atao be hatramin'ny farany zany fa tsy hoe atomboka dia hoe ajanona rehefa misy zavatra manahirankira anao hoe misy fanenjehanao dia hoe ajanitra ity fa zavatra ity tena tsy zany no nataon'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy reo ambany eo dia milaza hoe aha nisy manenjika anareo mivoatra anankiray dia mifindraho mivoatra anankiray zany hoe tsy hoe rehefa misy manenjika anareo dia hoe ajanony ihany ny atao tena tsy zany nataon'i Jesosy Kristy mifindraho mivoatra iray zany hoe filo mivoatra iray ianao dia ataonao ihany ilay asa nandrahan'i Jesosy Kristy dia rehefa misy manenjika eo dia filo amin'ny anankiray indray ianao tadidiko tsara telo amikady fotsy tamin'ny fotoana tena nahamafy ny fanenjehana mitandrina Razakavola misy vanim-potoana tena enjina ny fanenjehana azy tena mafy anefa tamin'izay fotoana izay keo no misy olona manao proposition aminy hoe mankalesa ty aminay ianao tena ao anatin'le soratra masiny ty tsara mihitsy raha misy manenjika mivoatra anareo mivoatra anankiray mifindraho mivoatra anankiray raha misy manenjika anao akady fotsy mifindraho fa ndany hoe atao ihany ny fitonana filazana tsara atao ihany Andriamanitra fa tsy hoe ao tsara mihitsy zany ary afaka nanao an'izany ny tanina Razakavola fa tsy mifidy an'izany izy fa ny aharitra satria nasehon'i Jesosy Kristy eo misy zavatra anankiroa reo misy zavatra anankiroa na eo miaritra fa miaritra dia mba ho voavonjy ohatrany miaritra eo zao dia tena afaka miaritra izy dia koa dia mahatrany fahafatesana fa azony navela ny vily ihany keo ianao tsy hoe avela ny fanompona fa mivily dia elany ny fanenjehany dia atao ihany ny asan'Andriamanitra dia zany teny Jesosy Kristy zany tena tokony ho ataontsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro koa zany tsisy zany ohatra hoe mananatra ny olo antsika amin'ity hoe fitonatoka ohatra zay hitako maty fa be dia be fitotoka eran-tanàna feno sisin-dalana isakarivo dia ohatrany hoe iny foana ny teneny fa dia mitovy ihany zany zava fahalemena hafa rehetra raha mananatra olona anankiray fitotoka ianao ohatra ka iny no tena mahatezitra azy satria zareo hoe nefa tenenina dia tezitra izy tsy dia faly loatra izy raha teniteneninao dia tezitra izy dia raha zay foana no matezitra azy dia miviliza mijereva fomba hafa fa tsy hoe Jesosy Kristy tena hoe reo miala mivoatra anay ianao dia tonga dia hoe tsy mitorontsony ko tsy zany teny Jesosy Kristy tsy hoe tsy miteny azy sofotoka anao dia hoe za tsy teny anao sofotoka fa hoe za dia alaka sofotoka aminao fa so dia zay afaka mety mafina tena tsy zay fa mijery fomba hafa ianao na ohatra hoe tsy miteny koa ary ianao hoe tena tsy miteny amin'ny fotsiny fa fainao koa zany na tena tsy misofotoka koa ny tsy manao le fahalemena fa tsy miteny aminy dia ny tsy miteny ohatrany hoe miteny lavitra noho ny miteny azy indraindray ary fomba ny mpitandrina Razakavola zany tena misy ohatra hoe amin'ny dekona ohatra misy tsy hampena hoe misy manana fahalemena olombelona dia fantatry ny ray aman-dreny mpitandrina tsara dia tsy mba fomba ny izy io mihitsy no teniny hoe teniteny olona hoe ainao alina ainao kosa zao fa tena ilay fanginana no atao
dia rehefa anginana tena nisy zavatra hitako toy izany tena iny ara miteny lavitra kokoa noho ilay fitenenana. Ary izay tsy voraisyn'le olona anankiray matahotra fa sy tena dia tsy samy teny fa iny ara no miteny lavitra kokoa noho izay. Dia afatry Jesosy Kristy zany ny toy izany hoe raha misy manentsika anao amin'ny vohatra hafa dia mifindra ao amin'ny vohatra hafa, ivilio ilay zavatra mety atonga ny fanentsehana fa ataovy ihany ilay asa nandrahana anao. Fa Jesosy Kristy miteny hoe tamin'ny mpianany hoe tsy tapitra ho voatetinareo ny vohitra Israely dia ho tonga ny zanak'olona. Izany hoe sisy zavatra ifindrafindranao hibetsaka akory dia rehefa ho vita ilay asa ho ampanaovina anao. Izany hoe tena tsy ho lany zavatra atao zany ny mpanompon'Andriamanitra na misy zavatra ahirahana ataony fa mety fahazotsika matetika hoe tena efa tena tsy lahitra ny bala ny fananarana ntsony izy tsy lahitra toy izany. Fa eto Jesosy Kristy dia manafatra hoe raha misy lalana anankiray totsiny ety dia ombay ny lalana anankiray fa izy ihany no manantanteraka izany. I Jesosy Kristy asan'Andriamanitra madidi io ny famonjeny dia ny zavatra rehetra mitrangy eto dia zavatra hitsatsahana amin'ny famonjena avokoa. Ary tena tsy misy asantsika olombelona ny zavatra tiany Jesosy Kristy kasaina atao eto fa ny asa famonjena izay ataony ihany io ampanirahany atsika ho ataontsika io mba ahatonga atsika ho tonga any amin'ny famonjena. Ary tsy ho ataontsika tena mahataitra antsika loatra ntsony ireny fanenjehana ireny. Efa ohatrany tamin'ny Jesosy Kristy teo hoe za tena voajanahary zany satria ireny manamporona ny zavatra manodidina eo izy dia manjary alan'ny olona le fitondranan'ny tenin'Andriamanitra zany manakorotana azy. Eto dia mahatsiaro fanakorotana ny zavatra mitovitovy amin'izay nataon'i Jesosy zany tamin'ny niavian'ny misionera. Talohan'ny fiavian'ny misionera zany dia teo amin'ny fiaraha-piarahamonina malagasy dia ny ray aman-dreny no mitondra ny teny dia izy no mitoro-teny. Dia no tonga ny fivavahana kristiana tonga misionera dia nanjary misy ny olona tanora fanahy na hoe tanora ara-taona no nitarika fivavahana. Dia tena nandratra ny olona namporotana ny olona tamin'izany. Tadidika eo misy tantara niseo tamin'izany dia le tandapa miteny hoe aiza beka aiza hoe mpanjaka ravatra tovolahy kely zay no izy zany nandeha mivavaka tao dia koa dia mandeha mitantarany mpanjaka tovolahy kely zay miteny hoe tsakananareo dia mijangana daholo izy rehetra, petranareo dia mipetraka daholo izy rehetra, misy pinareo dia mikidy daholo izy rehetra. Dia tena manakorotana ny rafi-piarahamonina malagasy zany dia tena mba hita misionera kosa. Dia inona no nataoko misionera? Aleo zany io mpitarika ny fivavahana io natao hoe ray aman-dreny. Dia izay nanaovana hoe ray aman-dreny mpitarika tsy hoe izay tamintsolo ohatra ny dia zay tsy lalaina ohatra ny dia hoe zay tapotsiny hoe ray aman-dreny mpitarika fa tena zavatra napetraka fahaizany zany. Ary tena hoe tena tokony arahantsika fa tsy izy ray aman-dreny mpitarina koa ny teny hoe ataovy ray aman-dreny mpitarina fa zany izy dia manatena amin'izay fa hoe rehefa mahanao voady tsika dia mataontsika hoe zao ho an'ny ray aman-dreny mitandrina. Ray aman-dreny mitambatra fa tsy misaraka mba manakatahaka mitandrina rajakapola amin'ny hery tsy be ny teny. Dia ny zavatra mitranga rehetra teo dia natao avokoa nataon'Andriamanitra avokoa ho hitondranantsika any amin'ny famonjena. Ary mba ahatonga antsika any amin'ny famonjena dia
naniraka olona izy, naniraka olona toa ampitandrarany zakavoly fa tsy ho vita ny izy efa teo ary Jesosy Kristy misy miteny hoe zay mino ny asa tokony atao ny ary havitasan'ny lehibe noho izany izy satria izy va makany amiray dia zany tokoa no atao tanana zakavoly mavita hita hoe navita asa lehibe no Jesosy Kristy. Jesosy Kristy fitoana fotsiny hoe izy am'izany efa mbelo telopolo zany eo hoe raha mitoroteny izy Jesosy Kristy tao Palestina fotsiny no tao mivoatra koa raha tsy nakao mivoatra anankiray fa raha teny amin'ny lakana izy le manodidina fotsiny na eny zao mitandrina zakavola rehefa mitoroteny tena hoe eran'izao tontolo zao dia hita hoe nahavita asa lehibe noho Jesosy Kristy ny mpitandrina anjakavoly. Nahavita asa lehibe noho Jesosy Kristy amin'ny fitondranantsika ho amin'ny famonjena ka izany no ahatsiarovantsika azy indray mandeha isan-taona amin'ny alahady mitandrina. Eto dia tsy hiteny akory aho hoe amin'ny alahady mitandrina dia efa haitsika tsara zanakomitsaka lanomany sika eo ny fitotoana fahatsiarovana azy sy fitotoana azy ambavaka, eo koa ny asa izay tsy misaraka amin'izany efa tena tsy atoroantsika mihitsy zany ary tena efa ataontsika araka ny tokony izy io. Fa eto dia manaroatra amin'izao hoe alahady mitandrina izao mba anazavana lafin-javatra anankiray izay fandray amin'izao ihany fa mahatonga fanenjehana mahitsy raha ao amin'ny fiangonana ilay izy. Fanenjehana izay ao anatin'ilay fanenjehana teo ihany nohony amin'ny fiangonana dia misy olona milaza hoe ahoana no tonga dia fananarao ao amin'ny fiangonana dia ary ny fanompony dia mba ahoana zany ny mpanarahan'ny fiangonana sy mitandray fiangonana ireny. Taloha tsisy an'izany alahady mitandrina zany fa inona no nampidiriny zany. Teo aloha tompo dia tsy naharesy lahatra mitandrina raha be manahaka ny hoe anaovana alahady mitandrina dia sarotra ho an'ny fiangonana kosa miteny hoe ianao paster tsy maintsy anaovana alahady mitandrina ianao, tsy hanao an'izany kosa ny fiangonana saingy ankehitriny kosa nefa dia nisy lodabaritany mihitsy no mitenan'ny fiangonana hoe tsy hoe angatahana ianareo nanao alahady mitandrina fa omena kely ianareo anao alahady mitandrina. Dia zay nanaovantsika alahady mitandrina ary ny mikasika ny alahady mifanompoana teo aloha dia tsy mijanona akory fa efa anatin'ny teti-bola mihitsy ny vola fandrosaka any amin'ny assurance ny an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny an'ny mpandraraha, ny an'ny mpandraiky fiangonana dia tsisy zavatra miovy zany fa vonaika azysika manaraka ny fitsipy sy vabaritany, manaraka ny fitsipika ao anatin'ny fiangonantsika izay fiangonana lehibe indrindra eran-tany amin'ny fiangonana réformé izay manana rafitra be azy ary tena tsy mampety antsika ny tsy manaraka lalàna amin'izany. Dia manaraka izany fitsipy izany tsika ary nanao nalahady mitandrina dia izao tonga amin'ny andihany faharoa izao izy dia hotahin'Andriamanitra ny sika rehetra ka samy aharitra eo amin'ny zavatra misy antsika aby mba azahoantsika ny famonjena izay efa nikatsan'Andriamanitra ho antsika ary nitanterahany amin'ny fanirahana ny mpanomponya hitarika atsika ho amin'izany. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.